Araka ny ahafantarantsika azy moa zany dia vahiny ao anatin'izay fandarana eo anivon'ny TV5 Monde izay ny filohan'ny repoblika hoentina amintsika manontolo ao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao izay resadresaka niarahany tamin'ny mpanao gazety eo anivon'ny TV5 Monde izay makasika indrindra ny fanomanana ny fivorinana lehibe eto Madagasikara no tena niompanana izany fanamby lehibe ny anatanterana izany ary tsy maintsy ho tanterana eto amintsika izany raha ny fanazavana nentin'ny filoham-pirenena zadina ao aorian'izao fampahalalam-baovao izao ny fanarahantsika izay resadresaka nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny mpanao gazety ny TV5 Monde izay fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mpanjono analiny mahery amina faritra 12 manerana ny nosy no tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna hozaraina karatra mahamatianina azy ireo ireto mpanjono ireto ary apetraka ihany koa ny lalàna ny fe azy ireo. Tombanana any amin'ny Rayety misy malagasy miasa ao anatin'ny siam-piariana jony tsy matianina nefa ny ankamaroan'izy ireo ahafahampanjono malagasy miditra tsikelikely ao anatin'ny sehatry ny matianina manatanteraka hetsika fizarana karatra mamatianina ary fametrahana marika ny lakana ampiasain'ny mpanjono ministeran'ny harenan-dranomasina sy ny jony tarihan'Andriamatoa Gilbert François azo tombony ao anatin'izany ny faritra 12 eto Nosy anisan'izany Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Vatovafidovinany, Atsimo-Atsinanana, Analanjorofo, Boeny, Sofia, Anosy, Menabe ary Dianama. Tao amin'ny distrika ny Vatomandry faritra Atsinanana no santarana netsika ny 7 septambra lasa teo. Ny zava-misy moa zany teo amin'ny sehatry ny jony indrindra zany indrindra fa ny sehatry ny jony madinika dia afaka niditra tamin'io fanjonana amin'ny sehatry ny jony madinika daholo indrindra hatramin'izay raha tsika ohatra zany raha misy reny orinasa afaka abareny ny katony dia any zany tonga dia lasa mirosaka makany le mpiasa miala tamin'ireny sehatry ny orinasa afaka abareny dia ny antony zany aloha zany ny antony lehibe zany nanaovana an'ity fanomezana karatra mampanjono madinika ity sy fanasiana marika ny lakany zareo dia voalohany indrindra dia fampidirana amin'ny zareo amin'ny sehatry ny ara-dalàna sy amin'ny sehatry ny mamatianina amin'ny zareo dingana ihany io satria raha ohatra hoe tena hita amin'ny sehatry ny mamatianina zany be da be mbola zavatra andrano mbola misy fampianarana be da be natao na ny fikarakarana ny vokatra na ny fomba fanjonona na ny fampitaovana isan-karazany zany na amin'ny lakana zany na amin'ny arato sy ny fitany isan-karazany ary hitantsika moa amin'izao zany zavatra tsapa zany tamin'iny fanomboana ara-fomba ofisialy ny fanomezana karatra ny mpanjono madinika sy fanasiana marika ny lakan'ny mpanjono madinika ireny hita hoe tena tsy zarizary ny fitaovana entin'ireo miasa ka mahatonga zareo zany tsy afaka mandeha lavitra fa manodidididina amin'ny tanàna misy an'zareo. Ny faritra no kendrena aparitana ny karatra zany dia faritra eran'ny Madagasikara fa saingy izao tamin'ity fanomboana ity zany dia nisy faritra ananky efatra no tsy vita zany ny fanomboana ofisialy dia ny faritry Bombolava, faritry ny Matsiadrambony, faritry Orombe ary ny faritra Ndroy. Ny faritra Ndroy angamba raisiko manokana hoe misy mpanjono misy mpanarato any fa tsy fanana ny ministera mbola tsisy olona zany ny ministera zao ao amin'ny taleparitry ny Ndroy dia zay tsy nanaovana. Hitoetra amin'ny farantaona 24 netsika ao anatin'izany lakana 24 sy ray alina no ampiana marika ary karatra matianina hatrany amin'ny 1 sy 4 alina no zarain'ny ministeran'ny harenan-dranomasina sy ny jony mandritra ny netsika.